manokana moa zany a dia raha vao tsikaritran'ireo zany isy ataony ny centre commercial Fortika dia miezaka foana mitady zavatra vaovao anamarihana ny fankalazana ny fetin'ny farantaona ny krismasy zany sy ny fitsenana ny taom-baovao. Tafiditra tanteraka ao anatin'izany fankalazana izany zany a ny fanikafana ara-pomba ofisialy amin'ity parc d'attraction Milalao ity. Manaraka izany koa nefany a dia eo zany ny fitarainana izay rehefa hoe tsy ampy fialamboly eto Antananarivo raha mba te hiaraka amin'ny vady aman-janaka, hiaraka amin'ny namana dia tsy hita hoe andeha ho aiza hanao inona ohatran'izay ilay izy dia mba contribution ny centre commercial akory zany io a amin'ny fitondrana zavatra vaovao divertissement vaovao ho an'ny vahoaka rehetra mba ahafahany tsirairay mba miala amin'ilay sorisorin-piainana sy ilay train quotidien mba ohatrany hoe mba tsy eritreritra hoe andeha ho aiza ho ariva tsy karitra koa fa mora leo ny olona dia izay moa no teneniko foana hoe efa ao anatin'ny fikasana ny centre commercial hoe manao étude zany zay manomboka amin'ny fanombohana dia rehefa hitanay hoe vizana ny olona amin'ilay kilalao misy eo dia efa prévu zany hoe hosoloana au fur et à mesure zany ilay kilalao ho renouvelena foana ilay parc mba ialana amin'izay hoe lassitude ny olona zay zany milazako azy fa hatreto aloha dia mizana zany hoe faly ny olona tsy falian'ny mpanjifa foana moa zany tadiavy na fahazahoana fahafinaretana fialana voly ara-baky teny mihitsy dia misy nantany moa hoe maninona izy io no natao presque en pleine ville dia nivaliteniko tamin'izay hoe efa raha malala ho avy solika amin'izao ka raha ohatra natao tany ivelany be izy io dia sahirana ihany ny olona hoe vidy an'ilay solika aloha andeha any amin'ilay toerana ivelan'ny ville dia avy eo indray mbola hiala vola ilalao dia mba maromaro tsiraisana zany ilay izy sy ezaka nataonay manokana mba atao à proximité zay. Inona avy ilay zavatra misy jeu intérieur sy extérieur zany ilay ao izay mizana natao maro karazana be mba ahafahany tsirairay mahita an'izay tandrify satria tsy mitovy daholo koa moa ny goût sy ny préférence amin'ny tsirairay iny samy manana safidy samy manana ny tiany mezahana mihitsy zany ny fantenana manokana tsirairay mihitsy ireo kilalao rehetra ireo mba ezahana hoe ho large be zany ny choix dia ho large ny olona ho voakasiky ilay izy impacten'ilay izy en fonction an'ilay choix fa ny zavatra tena sahanay migarantira dia tena sensation forte mihitsy averindray hoe indrindra les chaises volantes dia les jumping frog le miakatra mihitsy na 15 mètres iny nisy fanontaniana efa napetraka tamin'ny teo par rapport amin'ny délestage satria effectivement mandeha amin'ny herinaratra daholo ireo kilalao rehetrarehetra ireo efa ny anticipe ny parc d'attraction Milalao izany délestage zany ireo jeu rehetra ireo dia rattaché amin'ny groupe électrogène ny centre commercial efa nanao simulation imbeda be mihitsy zay tsy misy risque mihitsy na misy ara le micro coupure na misy le grande coupure efa pare zany zay amin'izay dia tsy mampaka risque nizaniza mihitsy araka ny teneniko teo le fourchette de prix large be satria 2000 ariary minimum dia 25 000 ariary maximum fa rehefa anao le visite guidée tsika dia ho azonareo iny mahatonga le 25 000 ariary tsy olona ray fotsiny no afaka milalao amin'ilay izy donc ohatranay karazana forfait le izy fa anjarany tsirairay koa eo mahita olona mifampizarana izy aminy zay zany anaovana mihitsy tsy rehefa misy mioraka hoe 25 000 ariary fa rehefa avy eo ho azonareo eo mianton'le izy hoe le 25 000 ariary ça vaut le coup satria olona efatra no tonga dia miara-manao an'ilay jeu donc lasa maivana kokoa le izy amin'izay fotoana izay